Olona hero niady ho an-tanindrazana zon'olombelona tamin'ny mpanjanaka no omena anarana lalana fa tsy olona mpamadika hoy fanehoan-kevitra ity namana anankiray ity. Nilaza koa ity namana ity fa hoe fanambaniana sy fanaratsiana bandy gasy no ataony sipa gasy hatrizay hoy fanehoan-kevitra izay nataony. Ho lazaintsika ny mikasika an'izay sy ny hafa izay tokony ho lazaina ato anatin' ity video ity. Fa mialohan'ny ilazantsika izany dia toy ny mahazatra ary efa fantatranareo fa aza dino ny miaboneny chaîne antsika, indrindra manao j'aime ny video ary mametraka ny commentaire ihany koa. Ndeha ary ataontsika izany rehetra izay voalaza izany mialohan'ny hidirantsika sy hirosoantsika amin'ny teny resaka izay ataontsika ato anatin' ity video anankiray ity. Ndao ary. Vehivavy iray raiky amby roapolo taona no naratra mafy vokatra ny tsindrona antsy nataony ireto lehilahy anankiroa ireto. Hitany olona teo amoron-dalana teo amin'ny toerana antsoina hoe Wagona, fokontany ambony andrefana Antananarivo Atsimondrano ilay vehivavy ny afaka omaly maraina. Novonjena nentina namonjy ny CSBD izy satria hita fa tena voa mafy noho ny rahavery vokatra ny tsindronantsy izay nahazo azy. Tsy maintsy nentina niakatra tany Andrenivohitra nefa izy satria sarotra ny fitsaboana hoy ny mpitsabo. Noho ny fikarohana sy ny angom-baovao dia voasambotra ireo lehilahy roa nandratra sy nikasahamony io tovovavy io. Mbola tratra tany amin'ny izy ireo ny fitaovana nampiasaina toy ny sabatra sy ny hazo. Zay ny zava-nisy tany Antananarivo Atsimondrano koa dia lazaina sy zaraina ato anatin' ity video ity, indrindra isika rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity dia ho zaraina ny zavatra mandalo sy ny zavatra miseho. Fa tany amin'ny fokontany Betaravola Fianarantsoa kosa dia haterana ny an'ilay renim-pianakaviana nitady ravin-kazo tao anatin'ny lobolobo teny amin'ny boriborintany Andraintoa tao amin'ny fasambahiny. Nahita ny fatin-dehilahy tsy nisy nahafantarana azy intsony ity lehilahy hita faty ity satria efa tsy teo intsony no tavany rehetra. Efa tsy teo koa ny masony ary nahitana trobaka teo amin'ny tendany. Raha ny fijeren'ny dokotera ny zany razana dia novonoina ity lehilahy ity ary heverina ho tao anatiny 7 ora no nahafaty azy ny tamin'ny omaly. Tsy nisy nahafantatra moa ity lehilahy hita faty ity ka nentina eny amin'ny tranompatin'ny hopitaly Tambohobe ary hiandrasana izay mety ho avany. Raha tsy misy maka ao anatin'ny andro vitsy dia haleviny BMA sy ny razana. Izany ny fampitam-baovao izay navoakany Claude Razafy Mahandry tao anatin'ny compteny sy tao anatin'ny pejiny ny omaly. Tsara ihany koa ny manambara fa nisy ny fitokonana izay nataony zotra 015 mampitohy any 67 hektara sy mandroseza. Maro loatra ny sazy mihatra sy ny vola takiny koperativa hoy izy ireo rehefa nanao ny fanambarana nandritra io fitokonana io. Hiditra zavatra hafa indray isika, anisan'ny zavatra izay tena nalaza sy niteraka resabe moa ity zavatra anankiray izay ho resantsika ity. Ary ity zoky ity dia tena tsy faly tamin'ny fanehoan-kevitra izay nataony nanavazaha. Toy izao moa ny teny fampidirana izay nataony manoloana io resaka izay niteraka resabe io. Efa mba analamagny ihany hony mbola hiaraka amin'ny bandy gasy. Izany hoe tsy fidy ny arahana amin'ny bandy gasy satria rasy inférieur. Ny bandy gasy zany inférieur amin'ny vazaha hoy ity namana ity raha nametraka ny fanontaniana. Izay hony no tsy itiavan'ny bandy gasy satria misaina ambany be zay vonampiany be dia be fa anjely be daholo ny bandy vazaha. Izany ny teny fampidirana izay nataony ity zoky ity satria namintina izay voalazany ilay vehivavy nanambany ny bandy gasy. Mipiditra antranon'olona sy itarenan'ny vehivavy zaho ry nanavazaho izy. Maro ny zavatra hitako amin'ny vehivavy mitondra faisana amin'ny vazaha fa aza dia mizestime ny gasy mety razanao ihany hoy afatra izay nataony. Fiera be makasary miaraka amin'ny labiera satria efa vazaha fisainana sy mivoatra be hoy izy.
io ny teny fampidirana, io ny publication izay nataony voalohany ny mikasika an'io resaka izay niteraka resabe io, ary mbola nitohizany ny amin'ny publication manaraka sy ny fakifakiany, ary tsy navelany mihitsy io satria tena tsy zakany fony ny nahita an'ity vehivavy gasy ity mandambany ny bandy gasy, ary indrindra mampitahy ny bandy gasy amin'ny bandy vazaha. Ny bandy vazaha dia anjely fa ny bandy gasy dia rasy inférieur, ka izany indrindra no antony izy tsy nitsahatra naneho ny hevitra. Ndeha ary hijerevantsika izany fanehoan-kevitra rehetra izay nataony ny amin'ny manohitra tanteraka ny fanehoan-kevitra nana vazaha ny amin'ny fanambanina ny bandy gasy. Nilaza moa ity zoky ity ny hoe fanambanina sy fanaratsiana bandy gasy no ataony sipa gasy hatrizay. Vao maika nisy an'ity ka ity ho izy fa zaho mbola tsy nahita bandy gasy nanambany sipa gasy. Ampoarina amin'ny vazaha zany ary tsy bandy gasy mihitsy no mola be amin'ny vazaha zany, hoy fanehoan-kevitra izay nataony manoloana ny fanambanina gasy izay nataony nana vazaha. Ary raha fantarina sy asiana jery-todika kely moa ny mikasika an'ity zoky ity dia anisany mipetraka any ivelany ary manana ny maha izy azy raha oharina amin'ity vehivavy mpanambady gasy ity, fa izy dia mbola tsy nanambany ny sipa gasy fa mifanohitra amin'izany anefa ny zavatra ataony manome sosikevitra ny sipa gasy ary manome sosikevitra ny mpiray tanindrazana aminy. Fa tsy toy ity nana vazaha ity dia manambany ny lehilahy gasy ary ampoariny amin'ny lehilahy vazaha ny lehilahy malagasy, ka izany no tena nahatezitra an'ity namana ity satria samy mipetraka andafy, fa maninona ianao no manambany ny lehilahy gasy mitovy anao nefa izahay aty andafy lehilahy gasy tsy mba manambany ny vehivavy gasy. Hanatra sy hafatra no nomeny ary be dia be ny olona babo noho ny fanehoan-kevitra izay ataony zoky ity, fa eo anatrehan'izany kosa dia tsy maintsy misy olona choqué sy olona maratra, fa ny fanehoan-kevitra izay ataony dia anisan'ny tena milaza zavatra be dia be ary milaza fahamarinana. Rehefa namoaka aneo fanambarana io moa ity namana ity dia be dia be ny lehilahy malagasy naneho ny hevitra, ary ankamaroany ny fanehoan-kevitra izay nataony lehilahy gasy dia toy izao manaraka izay ho lazaintsika izao: ny olana amin'ny sipa gasy eto a Madagasikara ane rehefa lasa any ivelany dia tsy maintsy manambany lehilahy gasy foany, ary ny vehivavy eto an-toerana rehefa manam-bola dia manambany ny lehilahy gasy, milaza ka hoe tsy mitavandra lehilahy ary izahay dia vehivavy mitady vola, ohatrany hoe adversaire an'izy ireo foana ny lehilahy, hoy fanehoan-kevitra ireo lehilahy naneho ny hevitra manoloana ity fanambarana izay nataony namana izay manohitra tanteraka ny fanehoan-kevitra izay nataony nana ny mikasika amin'ny lehilahy gasy. Avelantsika kely ny mikasika an'iny lehilahy gasy sy lehilahy vazaha iny, fa ndeha isika hijery ny fanehoan-kevitra ity namana ity. Mbola ity zoky ity ihany no naneho ny hevitra, nilaza izy nanao hoe olona hero niady ho an'ny tanindrazana, zon'olombelona tamin'ny mpanjanaka no omena anarana lalana fa tsy olona mpamadika, mpivarotra harenam-pirenena, mpamorotra vahoaka ary nampilentika any Madagasikara amin'ny fahantrana lalina no soveniranao izay tokony ametahana anarana. Ny fiverenan'ny Madagasikara ho zanatany, ny volam-panjakana ve no anaovany alany asa izay tokony ataony lahy dia elahy ve ny hero, hoy izy hatrany. Dia ny anarany lahy ve hasolo anarana mpanjaka pampiray, hoy fanontaniana izay napetrany. Ankoatran'ny olona vitsy toa ny Victoire Hugo dia olona efa maty no anaovana nom-de-rue homazy tsy hanadinoana ny héroïsme-ny fa tsy olona mbola velona mila mize, hoy fanehoan-kevitra izay nataony ny mikasika ilay lalana any Atamatavy izay hosoloana anarana Andry Rajoelina moa no nahatonga izy nanao io fanambarana io. Ny hamaramparana-tsika ity video anankiray ity dia ireto hitantsika amin'ny sary ireto dia Canal de Pangalanina, lakan-drano mampitohy ny tanànan'ny Farafangana sy Toamasina, namboarina teo anelanelan'ny taona 1994 Toamasina, Vatomandry, Mahanoro, Nosy-Varika, Mananjara, Manakara, Farafangana, ireo dia tanàna lalovan'ny Canal de Pangalana avokoa, ary afaka jerena tsara rehefa mitsidika izany ianareo. Izay koa ny namarana ny videontsika, ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka mankatelina ianareo ny hain'ny video hatramin'ny farany, ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato. Zay fa tsy atao lava ny resaka hametra-beloma izahay, ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Gaby oye, tsao tsao.